Sotra n'Andriamanitra lehibe sika riavana ny amin'ity andro androany ity izay alahady farany amin'izao taona 2024 izao, taona fananganana ny rava, fanamboarana ny simba, mbola manam-potoantsika hibebahana eo anatren'Andriamanitra. Raha mivory zanak'Andriamanitra ny soratra masina dia mba eo koa Satana anatanteraka ny asany. Izy tsy avy ratsy andrava, androdana, amono misy aza ho ny soratra masina. Nefa fa meny tompony fahefana etoery reny dia andositra anareo vavaka sika rehetra. Sotranao zay Andriamanitra, lehibe tokoa ny famindram-ponao sy ny fitiavanao ary izany mbola hatongavanay eto amin'ity toerana masina ity. Mamaraparana izao taona 2024 izao. Zava-dehibe aminay izany satria noho ny fitahinao sy ny famindram-ponao mbola nahatratraranay ity andro androany ity. Zany no hiderana isany mezana voninahitra no eto amin'izao toerana masina izao ka engonan'ny olona masina rehetra, kanefa hoy soratra masina hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba tonga koa Satana. Efa nomenao ny fahefana Jesosy ka dia anohatra n'izany zay araka ny fahefana efa nomenao hoe zao famantarana zao nanaraka izay mino amoaka diminy amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Zany ny fahefana nomenao anay Jesosy. Ka dia ndreto izay anangana ny tananay akavanana hosolo ny sabatra ao Andriamanitra, fa ianao dia manao ny rivotra hoeraka ao sy ny lafo mpanomponao. Jehovah Andriamanitra dia afo mantevina, eny Andriamanitra saro-piaro izy, ka dia mahay zavatra rehetra izay ao amin'ilay mampahery anay. Ko hery sy fahefana fena avy amin'ny sosika ity velona sy manan-kely evangeleta lazoany mandidy ny asa maty Satana sy firogony. Tsy anana fahefana eto ny falahosa be zay vobazolo losifera dorina sy le vonona amin'ny afo maso deo amin'ny tanitra. May Satana tsy manana fahefana eto nareo, efa fahavalo efa resy nareo, eto ny atao sofinareo any afirafy rehetra manakizay amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy manan-kely avy Nazareta. Sotra Jesosy, misokatra ho anao ny fonay, midiraka manjakany aton'ny fonay tsiraray avy, hame voninahitra anao zay raisy hoanitra kasitrahana eo anatrehanao zany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, hienitra ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Ampitombana amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra ary inoko fa mbola tsy tary zany nahatratra ny fetin'ny Krismasy, fa indrindra koa nahatratrarantsika ty alahady farany amin'izao taona 2024 izao. Ny salamo fahatelam-pitelopolo ka ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahavalo no salamo fiderana anoizantsika izany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany. Rehefa tanterakitsika izany dia nira fahafito amin'ny firana fanampiny, tsy haina ny angina ka tsy haikalaza ny avo. Salamo fahatelam-pitelopolo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahavalo. Sika rehetra miara-mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mibe ho an'i Jehova no masina, fa mendrika ataon'ny olomahitsy ny fiderana. Miderany Jehova amin'ny lokanga, makalaza azy amin'ny valizy torofolo. Mirafy iram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehova
ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia famarinana sy rariny izy, eky ny famindram-pony Jehova ny tany, ny tenin'i Jehova nanaovana ny lanitra, ary ny fofonay ny vava nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny atotan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehova ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatrehany mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Amen. Tsy hainy any angina ka tsy hakalaza ny avo. Voninahitra ne no asandratry eo anao, ary Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masono, dera sy mankalaza anao zay, manome voninahitra anao zay, noho ny alehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao, fa izany famindramponao zany mbola nahato zao anay tsiraray avy. Velona ny atrapamonjeny zay, narovanao tamin'ny loza sy ny fahavalo maro samihafa, narovanao nandritra zay taona 520 madiva ifarana izao. Zava-dehibe aminay zany, tena fifalianao anay zany, satria misy Andriamanitra mivimbina sy mitantana ny fiainana isanandro sanandro, ary manavao ny famindrampony aminay isanandro sanandro. Dia marina sy tanteraka aminay volazan'ny soratra masina hoe vaovao isa-marainy ny famindrampony Jehova dia izany tsy nalany ndritranay. Hoentinay mifaly sy miravoravo eo anatrehanao zany, mamaraparana zao taona 520 izao zay, taona fananganana ny rava, tsy takatry ny sainay ary tsy voahevitra anatin'ny fonay akory, fa tena vaminao Andriamanitra ny fisian'ity androandroany ity. Iza moa nahalala, iza ny nanapo, fa mbola velona ny atrapamonjena tahaka an'izao zay, mbola niangaran'Andriamanitra ka meny fofonena mahavelona, rehefa namakivaky ny alina mangina sarotsaro-pahafatesana izay, dia nofoazy ndray raha vao tonga amin'ny maraina vaovao, dia tonga miazakazaka
eto amin'ity toerana masina ity zay hamme voninahitra anao. Sotranao zay Jesosy, deranao zay makalaza mamme voninahitra anao zay fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay. Tsy mety vizaka ny mivavaka ao anay, ny mifona ao anay isan'andro eo an-tananakavanan'Andriamanitra ray, fa isak'izay manoto zay fa izany maha-olombelona anay mbola manangana ny tananao foana ianao iray eo, mbola mamela ihany ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Zany no iderana ianao, zany nanomezana voninahitra anao eto amin'ity toerana masina ity. Koa dia ny rehetra zay manakambana ny feona izay rehetra raisy hoanitra kasitrana eo anatenao zany, fa tena vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, henitra ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Mazoterana ny fiangonana. Ny raha 250 no ataontsika ao amin'ny firana protestanta dia andre ny tenin'Andriamanitra sika. 250 herina makomanitra indro Jesosy tompotia, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mania. 250. Herina makomanitra indro Jesosy tompotia, lay mpamonjy feno antra no mitady ny meritsy afony kanadiso azare olady nisy atsony anamivaliambe olady nisy atsony anamivaliambe. Afaka ho an'izao tenin'Andriamanitra izao sika riavana. Manondrika ny lohanay eto anatrehanao zay Jesosy, ho fanajana ianao zany. Fa ianao koa dia miondrika any ambony any mijery anay, ho faneho-pitiavana anay zany. Tia ny olona rehetra ianao, ka dia miteny aminay isan'andro isan'andro, mba hainao an'ny mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ka dia ny fananao masiny hitaridalana any ao amin'izany, hampianatra anay, hanolo-tsaina anay, amin'ny fitadidiana ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy. Amen. Ny boky mpitoroteny 210 diny 9 sy ny 10 ary misy apahany anankiray amin'ny perikopa androany, ny Apokalipsy 220 ny 1 hatramin'ny 5. Boky ny mpitoroteny 210 ny 9 sy ny 10 ary ny Apokalipsy 220 ny 1 hatramin'ny 5. Zany boky mpitoroteny zany ao anelanelan'ny Obolana sy ny Isaia. Amin'ny anaran'i Jesosy, mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandeha any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao, nefa aoko ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Apokalipsy 220 hatramin'ny 5.
ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny. Ary narefo mahery avy amin'ny seza fiandrianana aho manao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafan'ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy intsony fahafatesana, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avozotro ny zavatra rehetra, ary ho koa izy soraty mahatoky sy marina ireo iteny ireo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ao ampitombola amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ilay ho avy. Ny fiangonana FPV maneran-tany dia mibanjina ny lohahevitra amin'ity volana Desambra ity ny hoe fiangonana miomana ho amin'ny fanavaozana indray. Fiangonana manina miomana ho amin'ny fanavaozana indray. Raha mahita tokoa tsika na isika moa tena atao hoe fiangonana na izao trano fivavahana zao dia manana endrika fiavaozana avokoa. Fa efa lasa ozy ny zavatra taloha dia indreo izy maninona tonga vaovao ireo. Vokatry ny fanavaozana ny mahatonga azy ireo vaovao. Ary ny apôstôly aza dia laza mihitsy hoe lasa ny zavatra taloha izy indro tonga vaovao ireo ary ny teo aloha ihany no avaozina sy averina indray. Faraparana zao ny taona ny fanamboarana ny rava. Asa rehefa mba misy mahatsapa an'izany sika rehetrarehetra, fa rehefa faraparana ny taona dia ny zavatra mahaliana antsika dia ny hoe inona indray re zany ny taona 1920. Taona ninona indray zany taona 1920 zany. Fa maro amintsika ny mety tsy mbola tena anatin'ilay fanavaozana, le fanavaozana resana eto tsy amin'ny resaka politika akory, fa raha ny resaka politika voafetra ihany ny fanavaozana ao anatin'ny politika roa taona rabe indrindra. Fa ny olona navaozan'Andriamanitra dia miala amin'ny zavatra teo aloha ary mihatonga vaovao izy ka tsy miverina amin'ny zavatra teo aloha intsony. Zany natao hoe fanavaozana. Mbola manana fotoana hanavaozantsika hatramin'ny alakamisy, hatramin'ny alarobia. Zay tsapanao fa mbola tsy mihavaona anatinao any, mbola manam-potoana anatanterahana an'izany sika. Mbola manana andro vitsivitsy ahafahana mieritreritra tsara ka ametrahana fanontaniana ao anatintsika tsiraray avy manahoana sy manahoana aho tao anatin'izay taona fanamboarana ny rava izay. Nisy fiarakodia zay kadroka no atao anarany. Ary dia tena zany tokoa io fiarakodia io. Dia tsy hitako izay mahafiarakodia azy fa dia ikadroka no anarany. Nefa dia sarotiny mihitsy ny tompony amin'ny kadroka. Mioraka iny ankizy ao tanàna, tabataba ny ankizy ao tanàna, satria voatazana eny an-dafy ny kadroka dia mitola tsetroka tsy ohatran'izany, ary mitrona nefa tomobile kely ohatran'ny voangory kely zay. Vetivety monja mitangorona ny ankizy hijery any kadroka.
ary ny tena zavatra mahavariana le mpisoferan'io kadroka io te mitovy amin'ny mihitsy. Ary zay ny itiavan'le rangahy satria saminina izy samy kadroka. Fa ny fihetsika izany rangahy zany mahafinaritra mihitsy, mizesta mihitsy izy mivoaka avy anaty kadroka dia miatakataka ny ankizy satria matahotra ny findran'ny akadroka n'ilay rangahy angambany dia miatakataka ny olona. Tandreko hoe ny fiarahamonina tahaka an'izany ny etaka tahan'ny olona rehefa hitan'ny olona fa somary hafahafa, somary kadroka. Fa tsy zakan'le rangahy ty le orakoraky ny ankizy isaky ny mahita ny tômôbila io, tsy zakany satria izy io dia maka ny tanàna foana isan-kerinandro manatitra hany kisoa. Elaela tsy hita kadroka, nalahelo ny ankizy. Hay mba malahelo ihany reto olona miorakoraka reto rehefa tsy hita ilay kadroka. Ny fotoana indray andro isy fiarakodia niakatra avy any an-tanàna, avy any Andohasa any dia ny andriam-pahanginana ny ankizy. Misy tômôbila vaovao, tsy hoe misy trondro vaovao akory fa misy tômôbila vaovao. Nandrasana ny fahatongava ilay tômôbila vaovao, niova ny feoany, tsy nisetroka ny jolofotra. Jereny ilay mpitondra azy, ao tsara. Ay rehefa tonga teo tanàna, iza ihany io? Ikadroka ihany io. Nanginona ny vavan'ny olona rehetra satria tsy kadroka tahaka ny fahitana izazakerinandro ty tonga eto tanàna ity, fa kadroka vaovao. Hay zavatra rehefa avoizina dia mahafinaritra, mateo ty, ary satry foana ahita azy. Ary na le rangahy zay nitondra n'izany fiarakodia zany niova. Ahoana tokoa moa no hitondranao an'ity fiarakodia tsara tarehy nefa ianao mbola kadroka? Fa tsy maintsy niova, ary nanova zavatra tamin'le rangahy ny fiovan'io fiarakodia io, dia nanjary fiarakodia mahafinaritra. Misy fotoana ary avako malala mbola dia fangarongara amin'ny kadroka ihany isika. Mbola dia fangarongara amin'ilay zavatra ratsy ihany isika. Andrandray miafinafinao ambadika ilay hoe zange tsy anjery fa olombelona dia misitsitsika eo ambadika izany tsika, fa mbola fangarongaro amin'ny kadroka ihany. Misy fanambadinana trehako tremate raikitra ny dia za mba nieritreritra evanjelika hatramin'ny farany izy tiako nandro kadroka ihany ny tenatenatena. Fa ny olona nandeha tao anatiny, mandeha zany ny aleoko ny any an-tatiana, eo izy. Mandeha zany ny gasitsara midera, eo izy. Nandeha kosa ny zanaka Jean-Paul, mbola eo izy. Fa hay zary ny toerana misy an'ity olona ity to zay mandeha dia ahitana azy foana, zay mandeha dia ahitana azy foana. Dia tsaroako le rangahy nitondra le kadroka, rehefa niova le kadroka dia niova koa le rangahy. Hitantsika zao fiovana zao fiangonana zao, tsara sa tsy tsara? Fa raha tsara zao, manitsaka zavatra tsara ianao, zavatra tsara no hitsahanao, tokony anina koa zany tsika, tokony mba ho tsara koa sika. Fandrandrantsika mampifangaro ny fomba ny kadroka sy ny fomba ny kristianina. Sasa mody mety tsaratsara velatsy eny ihany, manahirana raha tsy manao ny fanaon'ny olona, nefa le fanaon'ny olona mihitsy nefa nelana. Taona fanamboarana ny rava, amboary zay rava simba any anatinao any. Sika aloha voalohany amboarina amin'izany. Misy zavatra tsy zakatsika mihitsy ny analana an'izany ao anatsika. Misy fahazaran-draha tsy zakatsika mihitsy ny anesorana an'izany ao anatsika. Ary iny le atao azo fijaliana. Le azo fijaliana tompoko tsy tilako raha ety ihany, fa le zavatra mafy esorana anatsika dia mampijaly atsika ny analana an'izany. Iny le atao azo fijaliana iny.
fa rehefa afaka ao anatintsika zany dia miavondra itsika rehetrarehetra dia miovana ny fijery azy, miovana ny fiteny azy, miovana ny fihetsika azy, miova daholo ny fomba amampanao satria nisy fanavaozana taty anatintsika tsiraray avy. Olona rangahy tsy menatra akory ary za tia manebatebaka mihitsy. Fantatrao aho fa pastera fa inony ty ataonao ty? Mpanakarena be maty io rangahy io, tsy mpivavaka eto izy. Aza mihitsy nahatonga azy ohatranao nanao an'izay fihetsika zay satria tsy mpivavaka eto izy. Na rehefa hoe dia sahanao an'izany ihany tsy raha hoe any amin'ny lanonana hoe ty pastera mba misy sigara kely mba foy. Vazavazako roako ty voly masom-bahoaka eo anao dia anao no menatra. Fa sady mifoka le rangahy ny manolotra n'izany aty ambany latabatra omena ny pastera. Fa elangaha olona dala le rangaha fokely, ny olona fokely mantsy bebe politika zay izy. Firy taona rangaha ty mbola tsy mpivavaka dia efa niala tamin'io a. Maika vazaha foana avozina ve dia hiverina amin'izany indray. Ka mahazo mifoka avy izy, mifo anao, anao inkina andraray koa an'iny fa mifo anao. Fa bebaka anao andray andro any. Anao angehiny. Fa noho ny tsy fahalalanao dia nomenao ka za tsy mitovy amin'ny pastera anareo. Ataoko an'izay mihitsy. Tsy fantanao na aiza no mivavaka fa za tsy mitovy amin'ny pastera anareo fa zay tompoko tsy mifoka an'ireny. Vola mena raha misy. Za koa mba fetsika. Tady ametsy fetsy ako. Tady anao zavatra mamofadika. Efa niala tamin'izany zao lehilahy zao. Tsy miverina amin'izany. Le kadroka fahinany rehefa hitan'ny tompony fahatsarany dia namboary miatsara hatrany. Fa tsy naveriny hiverina kadroka tsony ka horakorahany olona indray. Azany matetika mahatonga mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Verin-dalana dia manolotra lavitra noho ny teo aloha dia inike hono zao tsy napozitro. Ozy sasany efa fantatro ihany. Satria tsy manaiky ho avaozana. Dia mandeha ny toriteny dia tezitra. Zay foana ve no asiana amin'izany toriteny zany. Ka izy ary no asiana amin'izany eto. Ianao mihitsy no asiana amin'izany eto. Endasina ange ianao tonga eto endasina e. Ohatra mofo akondro ianao endasina. Dia jereo tsara fa zay maimay ihany ny tian'ny olona satria ireny nitsarepoka. Ediana varotra ange ireny mendimendy ireny any amin'ny magazay any amin'ny fivarotana e. Fa manaovanao mofo gasy fotsifotsy be raha misy mifidy anao mihitsy eo. Fa endasina ianao eto, tefeny ianao eto, popony ianao eto. Dia sorena rehefa tratran'izany. Zany teny soran'Andriamanitra rehefa voalaza eto ianao. Fa ianao mihitsy zany le tian'Andriamanitra hovaina sy ho avoizina. Dia raisy ho anao zany. Fa zany teny zay foana ve no asiana amin'izany eto. Ka iza no asiana amin'izany eto. Olana analakely ve no asiana amin'izany eto. Kiza ary tsy manatrika eto. Ianao zao no eto dia peny ianao. Dia meteza ho pepena mihitsy eto. Fa nga io fiarako dikadroko izy anao tonga mivoavoa io nisy fanamboarana io. Ny jirony zany ange le zakeo fa ndray mioka ndray mitraka e. Nesy gilasiny zany miisatra velona tsy mandeha fa nilany ihany mandeha. Naseho an'le rangahy mihitsy io izy taloha zao izy afaka etriny efa voavoa hitanareo. Zany tsika tonga eto. Ahoana moa ny lanzana hoe tsy tahaka ny dirako eto ny voako eto raha tsy manaiky ho amboarina aloha ianao. Fanamboarana ankety fa tsy fampijerijery fotiny tsika menakavy. Dia vita ny fampijery dia ndanamody hafa fampijery tsika izao. Fa inona fanamboarana ny raisiny eto. Sotra Jesosy za mihitsy zany voaresaka zany. Za mihitsy le kadroka. Kadroka ny feo, kadroka ny fenako, kadroka ny fidiram-bolako, kadroka. Kadroka daholo momba rehetra. Ary ny olona ary toa mitsotsoka fa maninona ary antsoahany olona. Hay za ty kadroka. Misy olona tsy mampity fanena mihitsy ane lazako aminareo hoe aza fanena mihitsy fa tonga dia zao ny resany iny rehefa fanena amin'iny ianao. Mbola ao le makadroka azy. Fatorinao ny tenin'Andriamanitra mba hanavoany olona tsiraray avy amin'ny fiteny, amin'ny fomba amam-panao, amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy soratra masina, indro avoziko ny
sy ny apahany a ny zavatra rehetra. Ny olona manaiky vaozin'Andriamanitra zany dia vaovao koa zavatra hiteny aminy. Tsy ny akanjo ihany ny vaovao fa krismasy ny andro. Zay tsy mahazo an'izany dia malahelo. Fa ny tena vaozin'Andriamanitra dia ity tena tsika ity mihitsy. Sasan'izany arapaina. Zany fotsiny. Ohatrany ahoana anao raissiray ve tsy kesanao? Ohatrany hoe hiady zany ny fieritreretanao azy nefa miarahaba azy any ianao e. Ohatrany tsy teny ve rangaha arapaina anao membroninahitra. Dia mba andramo ahoana ary hoe? Dia hitanao ny ataony. Havaoziny sika. Havaozin'Andriamanitra, havaozin'ny ten'Andriamanitra. Ka ny ten'Andriamanitra ihany ny fanavaozana. Ao misy ny fikapokapohanao. Ao misy ny fandokoanao. Ao misy ny atao daholo izay mahatonga anao vaovao. Lasa mateo ty sy mahafinaritra. Ary zany voalazany bokin'ny Malakia hoe anaraka anareo izay fahitana izay fa tena momba anareo Andriamanitra. Ry tanora, mandehana ataovy izay sitraky ny fonao izay mahafinaritra anao. Nefa ko fantatrao sy fetin'Andriamanitra ninona anao? Ho tsarainy anao amin'izany rehetrarehetra zany. Ahoana ny rana ny olona amin'izao faraparany taona izao? Tsy efa tokony hipetrapetraka andiny tena amin'izay ve? Fa toa mbola irana re mandehana. Ataovy izay sitraky ny fonao izay mahafinaritra anao, izay jeren'ny masonao. Dia maso tokoa dia hijerijeriko. Fa azadiny fa zay ataonao zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana ho tsaraina zany. Teny ratsy indray mandeha anao, vao vita ny teny ratsy ho tsaraina azy zao. Mangalatra ianao, vao vita lialatra ho tsaraina azy zao. Tsy miandry a, zao ihany dia ho tsaraina. Ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Olay tovovavy kely, pastera, valy ny vavaka. Nisaotra an'Andriamanitra fa mivaly ny vavaka. Ina ho ilay vavaka ny valy? Ho any an-dafy aho. Ho any an-dafy ianao, ho any an-dafy aho. Iza ny hitondranao ho any an-dafy? Anambady vazaha, pastera. Anambady vazaha ianao zay hitondranao any an-dafy? Eny, pastera. Eny ary. Aloha mba hifanantontsika ary mba hijereko an'izany olay hitondranao any an-dafy. Tonga teto izy. Fa firy taona moa anao ty, mademoiselle? 20 taona, pastera. Aty vazaha be hoentinao ty zao firy taona? 17 taona io, pastera. Vazaha be fanita fiainany ty ve ho any mitondranao any an-dafy? Ka valim-bavaka io koa. Tsy afaka ho any an-dafy mihitsy raha tsy manambady vazaha. Dia izy zany ny valim-bavaka, pastera. 17 taona izy, 17 taona izy. Eny ary vazaha fa dia eto any an-dafy izy a. Fianao zany nataon'Andriamanitra fitaovana mba hatongavany any an-dafy. Ho tsarainy ianao. Ry vazaha be mpanadala zaza malagasy, ho tsarainy ianao. Ry zazavavy kely anambady vazaha be, ho tsarainy ianao. Le vazaha amin'io koa dalabe, ay. Zay rany io indray mandeha anao ka maty anao. Ho tsaraina ny ianao a. Tonena ny indray mandeha fotsiny anao vadivady amin'io a. Maty eo. Nefa moa alazainao valim-bavaka. So sanatria mialina anao raha miteny aza manambady an'io a. Fa mandehana. Metina mbavaka ianao. Ny tonako ambavaka anao dia mba hampiena ny ty vazaha ty. Mba ho kelikely. Mba hampiena an'io fa raha io ny habe ny vady aminao barika beko. Geza loatra. Ho tsaraina anao ny soratra masina. Zay mahafinaritra anao dia ataovy. Zay jeren'ny masonao dia ataovy. Fa ny fitsarana anao tsy ho ela. Zao ankehitriny zao ihany. Zao ihany. Tsy miandry ela io. Fa ny fitsaran'Andriamanitra dia isan'andro. Eto moa rehefa nisy faty mivoaka dia isany mamoaka faty eto ny tena dia zay foana manao inventaire Andriamanitra, manao inventaire dia ohatrany ratsy le olona maty satria natao inventaire hono zany. Tsy zany ka isan'andro Andriamanitra manao inventaire foana. Iza indray nanao ratsy androany, iza nanao inona androany, iza ny zazakely anambady vazaha androany, zany tsarana daholo. Fa Andriamanitra ozy dia tezitra isan'andro raha tsy bebahana.
ary manasa ny sabany isan'andro izy tsy hoe maloto dia sasana fa dombo dia rangitina aninona izy zay amely izy zay ho an'izay tsy mibebaka sy manaiky avozana dia ho asian'Andriamanitra amin'izany sabatra mamay izany fandroany ianao mbola tian'Andriamanitra hibebaka matotongeto amin'izao lahatra farany taona izao izy moa mba tsy maniry ho amin'izao toerana izao fa saingy tsy afaka ny ato maro samihafa ao mipetrapetraka ny an-trano maro loatra ny andro ao anelanelan'ny taom-baovao sy ny krismasy dia miandro ny taom-baovao indray etsiketsehana ao ny sasany mieritreritra ny vola lany tamin'ny krismasy dia mametram-panteny dia ahoana indray izany ny amin'ny taom-baovao dia ao ny sasany mieritreritra hoe tena fety be iny tamin'ny krismasy iny dia mankalaza an'izany daholo ny olona rehetrarehetra hatrany amin'ny baratra izy hatraiza dia tsisy tsony mampiavaka azy izy ny kristiana sy kristiana fa dia samy mankalaza an'izany daholo dia mieritreritra an'izany ny olona fa ianao androany ndao mba hieritreritra hoe inona mbola tsy nohavozina taty anatiko i Jesosy sao dia mbola tamin'izaho tamin'ny taona 524 ihany no avy amin'ny taona 424 ka tsy tanteraka amiko ilay lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao reo indro avoziko ny zavatra rehetra tsy misy ranomaso intsony ny soratra masina efa tandindony Jerusalema vaovao ane zany fa tsisy olona zoy paorina mandra-pahafatiny zany ny olona fa mba tokony isy fisanratana amin'ny olona tsiraray avy zany ny aton'ny vavahantsika fa tsy hoe mahafinaritra fotsiny mivavaka tsy hoe manahirana raha tsy mandeha fa misy fiavozana isan'andro isan'andro tovozitsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny fiarahana amin'i Jesosy amin'ny tony toerana itony dia misaora azy hoe saotra Jesosy satria voalaza ataondray ny toetra ratsiko inona ny zavatra tokony havozinao zay mangalabadin'olona avereny faingana tsy anao io fa an'olona mitomany ny vady aman-janany angana daingana anao dondomy ny vanavanana meo azy ny vadiny fa zay manao an'izany miavao ianao ary nao koa hoe tsy mahatsapa hoe miamaivana mihitsy azany fa lasa le vadin'olona fa iny koa nanindranao isan'andro teo zay mpisoritoka mijanona amin'izay be zay alany zay za zao paster 12 barika ny laniko izy le rangahy tsy fantatro koa na manany ana izy na tena marina zany ka nitarenao koa fa miroraka fa toka daholo eny zany zao io ajanony amin'izay za paster tsy mahazo aina mihitsy raha tsy miloka amin'ny telefônina ako fa ateto aloha mbola tsy nahazo na ariary azy fa tsy mety fay amin'izany ajanony amin'izay za paster manao an'izao be dia be message tonga ato amin'ny telefôniko ato ary za koa mba mahazo message ohatranareo koa boboka toka ny vadiko paster lehilahy io manoratra io dia inona nataonao dia mba miboboka ihany koa ohatray ianao anarina ny lavo indray ty aloha miboboka miaraka aminy dia inona zany ny fiainao tokantrano rendry boboka menakavy ozy ny olona voaka ny tokantrano nareo zany ve ny vahaolana tompoko avoizindray misy zavatra tian'Andriamanitra avoizinao anatintsika ao mivaha amin'ny fanavozana ny sainao ny soratra masina afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra ary io mahatonga amin'ny fantenana petraka foana anatsika fa inona no antony ity zay atao tsisy manjarina iray aza zanaka maditra ny vady maditra ny vola tsisy miditra ny trosa miditra zay atao tsisy metina iray aza dia mipetraka amin'ny fantany inona no antony izao miovaha amin'ny fanavozana ny saina afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra ary fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara ianao ve le kadroka fahiny asiako mafy ny tenako mba ho mangano ny apôstôly Paoly zako le kadroka fahiny fa tsy kadroka tsony hitanareo amin'izao fotoana tsy kadroka tsony ko ianareo tongeto fa olonao avozy ny tenin'Andriamanitra voasasa ny tenin'Andriamanitra ary zay mihitsy ny fanadiovan'Andriamanitra ny olona anankiray zany lazany hoe efa madio raha teo nareo ny amin'inona ozy no ny amin'ny teniko tsisy borosy metalika ikosehananao eto fa ny tenin'Andriamanitra ny borosy metalika ikosehananao tsisy pain de fer ikosehananao eto fa ny tenin'Andriamanitra ny ikosehananao ka mahaiza meteza fa ndraha reta fotoana amin'ny tenin'Andriamanitra sika dia mihidiny fotsika dia loza miampy loza fahavalo miampy fahavalo fa misoran'Andriamanitra hoe voalaza tao Jesosy androany dia tsy tahaka an'izay nidirako eto amin'izay nivoahako eto fa raha kadroka ny niditra teto ho lasa fifaliana ho an'ny olona fefa lasa olom-baovao ankehitriny ianao zany dia hafa ho an'i Jesosy fa ianao zany ny zavatra no avaozina dia maharitra mandrakizay ary zay voalaza ny soratra masina tsisy ranomaso intsony tsisy ranomasina ihany koa fa lanitra vaovao sy tany vaovao zany no hitantsika
fa za koa ilaza aminao hoe efa lasa ny zavatra rehetra tamin'izao taona 5 zao olom-baovao fiainam-baovao fanahy vaovao zany ao anatsika tompoky lahy sy tompoky vavy a misaotra an'Andriamanitra amin'izany sika rehetrarehetra misaotranao zay ray 270 nataontsika ao anatin'ny firana protestanta misaotranao zay ray fa tsy nafeninao anay zay tena sitrako tokoa mba azahoanay ny soa diny voalohany sy ny andiny faharoa nataontsika misatranao zaira fatsina feminana zay tena sitraka tuku majoana isu faua tsika ibebaka eo anatren'Andriamanitra isika rehetra misaotranao zay Andriamanitro voalaza teto avoko ny toetranay tsiraray avy enina mety ny apahany aza ka misy olona voakasika izany amin'ity androany itya mba hitondra azy amin'ny fanavaozana anay izany amperitreritra azy lalina mihitsy fa kadroka izy teo aloha mbola kadroka ve izy androany fa rehefa avoazin'ny tenin'Andriamanitra izy dia iova olom-baovao indray fefa lasa ny zavatra taloha dia andelanitra vaovao sy tany vaovao ho fiainam-baovao indray fona aminao anefa izay satria tsy misy aminay nahatanteraka na diray aza ny sitraponao Andriamanitra fa toa tsy mety miova ny fiteninay toa tsy mety miova ny fijerinay toa makatahaka fanao izao tontolo zao aza ny fanaonay makasitraka ny fomba n'izao tontolo zao aza fona aminao zay mamindra fo aminay mamelany elokay tsiraray avy zany ny atongavany eto amin'ity toerana masina ity mba handray ny afatra soratra masina ka hatonga anay olom-baovao rehefa mivoaka eto amin'ity toerana ity tsy ny fiangonana ivavahana ihany no avozinao ko lasa vaovao fa zao tenanay zay mivavaka eto amin'izao toerana zao ny tenanay zay mivavaka ny fiangonana maro samy hafa any fa nandefa ny tenikao anao mba hasitrana azy ary efa madio raha teo nareo ny amin'ny teniko ka zay rehetra nandray an'izany ka mibebaka sy mifona teto anatrehanao hamindra fo dia hamindra fo tokoa ny ianao satria tsy mba olombelo anao ka tolo fo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako anao dia ho avoziko ny famindram-poko aminao ary mamela ny eloko ao aho sady mamindra fo dia mamindra fo aminao ny ampahamenatra anao no nanaovako zany dia nola kadroka fahiny rehefa nanaiky ho avozina indray dia lasa fiarako dia vaovao mahafinaritra na ny miaraka amin'ny aza mahafinaritra na ny mijery azy aza tsy horakoraka tahaka ny natao teo alohatsony fa fifaliana indray ary zany koa mba nataony Davida Pasalamo rehefa nahazo famelan-keloka taminao izy dia tsy nitanondrika sy nilonjetra intsony fa nanao ira-fiderana sy fakasitrananao izy a ka dia endro zany tonkiran'ny Davida mpanao salamo zany mba ho tonononay rehetra zay nahatsiary fa voavela eloka tamin'ity androany ity manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen minon'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virginy nijalana napaka ny Ponty Pilato nombrona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina
nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsyto avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tenan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Lera 7:20 no ataontsika milorantsika ny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Tena sambatra sy mahateo tia 7:20 zay masy-po sy madio fisainana fa miara-dalana mifankatia amin'Andriamanitra fiainana. Tena sambatra sy mahateo tia zay masy-po madio fisainana fa miara-dalana mifankatia amin'Andriamanitra fiainana masina tukuarerito Iyanaro masina Saina tena sifana Kafianana nitatukua Nusa tarini Zamirusimanu Sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahy ny tany rehetra. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazoterana ny fiangonana. Dia mbola ho ampitombony amintsika mandrakariva nery ava-malalo amin'ny tompo ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy. Ireto indray ireo avantsika izay mankalaza ny tsingeritaonany vakinam-panajany zany Andriamatoa sy Ramatoa isany raha Antarovola Onja Dina Francine tamin'ny 18 volana Desambra mangataka vavaka ho an'ny fiainana. Rakotonirina Joseph sy Randriamamonjy Fara anniversaire mariage tamin'ny 17 volana Desambra mangataka vavaka mba hanana hery sy tanjaka ary fahasalamana. Razafin-dravao Noeline tamin'ny 15 volana Desambra mangataka nira 817. Rakotonirina Cristiano tamin'ny 19 volana Desambra. Ranora Arvelo Christine tamin'ny 17 volana Desambra. Rabar John François d'Assise sy Rasoanilana Joely Anta Francine 7 mariazy tamin'ny 17 volana Desambra. Rabe Mananjara Misatina sy Rakotoarson Nicoleta 15 mariazy tamin'ny 17 volana Desambra. Andria Maherzo Amboara Noela 15 taona tamin'ny 19 volana Desambra. Ravao Salama Josephine tamin'ny 17 volana Desambra. Ramil John Nitokena Tsiaro Fifaliana 20 taona tamin'ny 19 volana Desambra. Rajaonarvelo Maminirina Irene tamin'ny 17 volana Desambra mangataka hery vavaka mba hanana hery sy tanjaka ary fahasalamana. Razafy Mahatratra Tantelinirina sy Rasoaniaina Mario Odette tamin'ny 17 volana Desambra. Andria Miarso Anitra Oliva Priska tamin'ny 17 volana Desambra mangataka fahendrena. Randria Mifidy Jean Michel sy Rasoanantenaina Nirina 13 mariazy tamin'ny 17 volana Desambra mangataka fahasalamana.
Randria Manarivo tsy oriny aina aniverseran'ny nanokanana katekômena tamin'ny 4 volana Desambra rivolala ny ambiny tsokiady aniverseran'ny katekômena ihany koa tamin'ny 4 volana Desambra ny voary ny Manoherintsoa Andrianaivo tamin'ny 14 volana Desambra ary Raharsoa tamin'ny 14 volana Desambra. Reo izy 12 mianadahy mianaka izay mankalaza ny tsingeritaonany androany. Ny tenin'Andriamanitra izay omentsika azy ireo dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Isaia. Misy ray adino ty azafady Randria Narivonjy Tina Karen 12 taona tamin'ny 17 volana Desambra mangataka fahendrena sy fahaizana 17 amin'iny zany. Tena ny fanomezana omentsika azy dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Isaia toko fa 7 ka ny andininy 9. Isaia toko fa 7 andininy 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelantanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatriako mandrakariva. Zay no fanomezana omentsika azy 7 ireo ndeha hiaraitsanganytsika hitondram-bavaka ireo mpanompon'Andriamanitra ireo hitondram-bavaka ihany koa ireo izay manatanteraka ny tsingeritaonany androany nefa tsy nahasoratra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fombanao, ary indrindra ny amin'ny tahinao azy ireo nandritra ity taona izay madiva ifarana ity. Ny azakazaka teto amin'ny tempolinao masina izy Jesosy amin'ny voninahitra anao, ny amin'izany fitahina, fitiavana sy fahasoavana azony avy aminao zany. Misy koa ireo namana izay tsy nahasoratra Jesosy, aza manadino azy ireo ianao fa jerevy ihany koa izao satria misy antony matoa tsy nahasoratra ny anarany taty izy dia ataovy ho toy ny anak'Andriamasonao ireo aza velanao isy ikitika ireo fa ombay ao ambany elatra ao mandrakariva mba ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Dia faly miarabantsika indray ny sekoly alahady dia mangataka ny mpianatra sekoly alahady rehetra, ny ankizy, ny olon-dehibe mpianatra sekoly alahady ary ny diakonina mpianatra sekoly alahady hitsangana dia ataontsika ny hira 12 ny andininy voalohany ihany. Hira 212 velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Makasitraka indrindra anao zay Jesosy raha mbola menao fotoana izay sekoly alahady ahafahanay mandray hafatra avy amin'ny teninao. Mangataka alefa ny anao masina ary zay tompo ilay mpampianatra tsara indrindra hameanay fo andray ny teninao, dia meonay ny saina hitadidy, meonay ny hery anatanterahana ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanonona zany vavaka izany. Saotra Jesosy, amen. Mahazo toerana ianareo. Alahady farany tokoa androany rakizy taona fananganana ny ravo.
ka raha omeko lohateny ity fampianarana fotsotro ity dia raha anangana andrava toe-po aloha vao teknika. Inona raiky izy? Toe-po aloha vao teknika. Tantara kely iray ato amin'ny baiboly fa tsy handeha lavitra. Tantaran'i Néhémia no angalantsika fampianarana amin'izany. Iza moa ty Néhémia ty? Jiosy izy io raiky izy. Babo tany an-tany lavitra tany hoe Persia izay. Iran amin'izao fotoana izany. Mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka no asany. Kanefa raiky izy dia izy no nahavita nanangana amin'ny mandan'i Jerosalema. Tsy manana hoeti-manana ny amin'izany izy ary tsy manana fahaizana manao ny amin'izany izy satria mpiasa mpanjakana tsotra izy raha marina fa toe-po ny nananany. Andao raha ho jerentsika ny toe-po nananany Néhémia nahafahany nanangana an'izany mandan'i Jerosalema rava zany. Dia andao sokafantsika amin'ny baiboly raiky izy Néhémia toko voalohany 14. Dia toy izy antsika ny Néhémia toko faharoa eo ampito eo ihany 14 sy 15. Raha mitovy endrika amin'ny baiboliko amin'ny baibolinareo dia page 440 zany hoe pejy 700. Rehefa hita ary zany Néhémia toko voalohany 14 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nandre izany teny izany aho dia nipetraka nitomany sady ny ferinaina andro maro ary ny fadihanina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitry ny lanitra. Dia miaro 15 sy 15. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, inona ary no angatahinao? Dia nivavaka tamin'ny Andriamanitry ny lanitra aho aloha. Dia vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fiteo masonao ny mpanomponao dia alefa sody any Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fahasandrazako mba hanambarako izany. Amen. Zay tenin'Andriamanitra izay raky izy hijerevantsika ny toe-pon'i Néhémia mba hianarantsika hananganantsika izay rava eo amin'ny fiainantsika. Inona moa ny zava-nisy? Rehan'i Néhémia raky izy tamin'izy tany amin'ny tany fahababona tamin'ny Persia. Fa rava indray ny mandan'i Jerosalema izay efa mba natsangan'ireo Josavy nody avy any amin'ny fahababona. Ary dia miaina ao anatina fahoriana lalina ny fireneny ny mpiray ny tanindrazana aminy. Dia araky ny vakitsika teo raky izy raha vao nandrehan'izay vaovao mampalahelo sy ratsy izay Néhémia, inona no nataon'i Néhémia? Nipetraka nitomany ny ferinaina andro maro. Izany hoe Néhémia naninona? Niara ory amin'izay ory. Olony tenin'Andriamanitra ty Néhémia ty. Nitanterahany tenin'Andriamanitra hoe miraha ory amin'izay ory fampitondra izay mavesatra. Avy eo izy raiky izy naharitra ny vavaka. 3 volana tany hoany Néhémia ny vavaka fotsiny ary ny fadihanina tsy indraindray. Tafalatsaka tao am-pony Néhémia. Ny alahelo ny tanin-drazany izay latsaka ao anatin'ny fahoriana lalina. Tapa-kevitra izy niaka congé mba handeha hanangana ny mandan'i Jerosalema ravo ary ndeha hampahery ireo rahalahiny any an-tanin-drazana. Takatry Néhémia hoe tanàna tsy misy manda, tanàna tsy misy fiarovana, hanjakan'ny fahavalo. Dia tanterahany Néhémia ny teny soratra masina ny amin'ny Estera toko 9 fahenany hoe ataoko ahoana ny fijerin'ny loza manjo ny fireneko sy ny an'ny Obadia aindozy hoe aza finaritra mijery ny fahorian'ny rahalahinao amin'ny andray tany loza tsy misy toy izany. Gaga raiky izy ny mpanjaka raha nahita n'ity Néhémia ty tao anatin'izany fa nalahelo endrika tsy tahaka ny isan'andro. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Néhémia hoe lazao amiko ty mahazo anao ty e. Dia hoy Néhémia hoe rava ny mandany Jerosalema e ary tena
mijaly sy sahirana ny mpiray firenena amiko ko nahoana ny tsy alahelo dia hoy ny mpanjaka raka izy tamin'ny Néhémia hoe inona ary no angatahinao e dinona raka izy nataon'ny Néhémia dia toko 2:4 ny vavaka izy aloha izay izy vao nangataka izay le vavaka 2 minitra fanaontsika ny vavaka izy aloha Néhémia zany dia iny tena olon'ny vavaka Néhémia iainany azy ny tenin'Andriamanitra ary velomany vokany raka izy nomeny mpanjakany Néhémia zay rehetra nangatahany nomeny mpanjaka azy ny congé nomeny mpanjaka azy ny taratasy rehetra ilaina azahoana fitaovana rehetrarehetra ananganana manda any Jerosalema ary zava-dehibe indrindra na tsy nangatahany Néhémia azy nomeny mpanjaka azy toko 2:7 tapany bisa efa tsy mivakitsika teo nisy kortena miaramila antsovaly Néhémia niala tamin'ny Persia ho any Jerosalema tahaka an'ireny manambonina jeneraly reny fa tsy kolonely i Néhémia tonga tany Jerosalema Néhémia raka izy 3 andro Néhémia nanatry maso ny zava-nisy tsy nitomany izy fa nandinika ny asa mafy miandry sy nanao plan nanao drafitra nataon'ny Néhémia raka izy tamin'izany Néhémia koa zany raka izy dia manino mandinika izy vao manao zavatra fa tsy manao zavatra izy vao mandinika inona ary ny toe-po tokony hananantsika raka izy mba hananganantsika ny rava eo amin'ny fiainantsika sy mba ho mpamboatra ny rava isika dia arak'ilay voalaza teo toe-po fa tsy teknika ndao tanysatsika le toe-po ananan'ny Néhémia mba ianaratsika inona le voalohany Néhémia dia olon'ny tenin'Andriamanitra zany hoe iainany sy velomany ny tenin'Andriamanitra fa tsy faly dia drakotoaka zany koa tsika mila miaina sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa tsy faly fotsiny hianatra sekoly alahady faharoa fiainana ny mivavaka fa tsy fombafomba fotsiny na manara-dreny rano fahatelo vavaka ny voaloha vao fangatahana zany hoe mivavaka vao mangataka fa tsy mangataka vao mivavaka faefatra mandinika vao manao zavatra fa tsy manao zavatra vao mandinika dia Néhémia koa raka izy nitsangana ao mpitarika izy tsy nieritreritra hoe avita rerena io izy fa nanangana mpiara-miasa dia izy ny nampahery izy ny nanentana izy ny nampirisika izy ny nanara-maso ary namety toromarika dia vita ny tao anatin'ny 12 andro nanangana manda ko raha nanantsika zany toe-po Néhémia zany dia tsy hisy rava tsy hitsangana raka izy eo amin'ny fiainantsika ary afaka manangana manda daholy ny olona rehetrarehetra na izy tsy mifidy taona tsy mifidy fahalalana fa toe-po aloha vao teknika mahay zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery ahy ary raha tsy Jehovah manao ny trano dia ho sasapoana manao azy voninahitra dia ho an'Andriamanitra ery ihany amen. Zay miarabatsy rehetra tratra ny farany teo araka mboalazany teo mba azonao moa tiako ampietretananao soratra masina dia milaza hoe manota impiry moa izy ny rahalahiko dia avelako impito ve satria zay takatry ny sainy impito nangalatra nangala-pihinana nangala-tety
tsy haiko nandanga 5 efatra 5 raha be indrindra ny hitanao raha hitanao zay na tonga ny Petera teny hoe impito efa faratapy mifantaky ny olombelona zany impito toy Jesosy hoe zaho tsy milaza anao impito fa impito amin'ny 70 impito 77 exposant 7 any amin'ny 1 million any zany raha kely indrindra manota 1 million tsika par jour tapitrisa takatra ny sainao zany ary za mihitsy nampahitan'Andriamanitra anao hoe zao mba fahotanao tapitrisa isan'andro 10 andro fotsiny zao dia 10 tapitrisa ray volana zao dia efa 3 tapitrisa herintaona zany sy ny 5 taona sy ny 10 taona sy ny 20 taona sy ny taonanao boky ny fiainantsika rehetrarehetra dia misy zao soratra zao daholo araka ny nampahitany Jesosy ahy ny anjely manko eo akaitsika tsirairay avy dia manoratra ny fahotantsika dia manoratra koa ny tsara vitantsika fa ny tsara vitantsika raha mbola kelyntsika amin'ny tapitrisa 9 raha be indrindra takatra ny sainao zany mitomany ianao amin'izany da amindray andro ane zany andray andro fa tsy hoe mandritra ny taony de pitsindray 3 zay tamin'ny fahazazana fa ny fatany ranao rehetrarehetra sy ny fanteranao rehetrarehetra tsy misy tsona iray aza na iray aza zany eo amin'Andriamanitra satria izy ny teny hoe lalako tsy lalanareo fevitrareo tsy fevitra ianao mieritreritra hoe tsara zay vitako zay amin'Andriamanitra non asa dino zay ary ny boky ny fiainantsika rehetrarehetra dia mitakosina daholo dia misy tenin'ny anjely ny soratany manao hoe vizaka tsy mahisa tsony dia nasony menamena be hoe very tsika rehetrarehetra tsy takatra ny sainao zany io ataoko hoe samy manontany an Jesosy hoe mba tsarao Andriamanitra akriko anao raha maheno zany ianao tsy vanikolona mitomany foana ile hoe tapitra ny taona tapitra valina amin'izay zao ny taona 522 tsatona tsy sokafana tsony tsy raha tsy tonga antsika zay ny nilanan'i Jesosy mpitsara marina tsy maintsy mivoaka daholo ny didy rehetrarehetra very zay ny maha-olombelona ny olombelona satria Jesosy mihitsy no nyteny hoe tsy misy manao ny marina na de iray aza voaka didy very fa tsy misy afa-tsy Jesosy rehetra sisa ilay mpisolo vavatsika tsisy afa-tsy zay ny ivavahana mba hampio a Jesosy solo ivava a Jesosy de Jesosy de volany mipankanao rehefa eo
reheto avy ny fahotanao tapitrisa 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 de million e de million e de million e de million zany ny fahotanao fa le mpitsara marina le Jesosy mpisy olo vava noho ny fitiavana anao de miteny izy tsy marina zany zay sisa anao angatantsika zay ny matafiditra n'olona marobe any an-tanitrany Jesosy misolo vavatsika tsisy afa-tsy zay sisa ka de samy mivavaka amin'izany Jesosy zany mba hisolo vavatsika izy anamarina zay le hoe manamarina anamarina antsika rehefa rahatry zay zao avy ary zany ny fotoana amin'ny alarobia 31 décembre farany taona io farany taona amin'ny 4 ariva dia mivony fiangonana sokatra daholo ny rihana rehetra amin'ny 9 ariva dia manomboka amin'ny mpiantsa io mpiantsa io tsy fantatro mba lazonareo mpiantsany hoe ira zao ny fahotanao zao ny fahotanao zao ny fahotanao ira tahaka an'izany hoe efa voatombokao Andriamanitro ny fahotana manako taminao mangataka famelan'Andriamanitro ohatrohatran'izany dia asehonareo indray hoe ohatra n'izy indray zany voavela eloka nahazo famindram-po amin'Andriamanitra mba eritrereto izany fiovaovany fibebahana sy fifaliana manana an' Jesosy fa tsy hoe jery spectacle akory sotranareo koa an-tranomaly izay anao fifiadikanina zareo tsara ny boky Néhémia vo vakina voatovoatote hoe lasa babo zanak'Israely babo fantatro moa zany babo zany enao daholo daholo manao biriky tany mbola asiana mololo de tetitetena de manosan'izany foana ny raha ohatran'ny any zanak'Israely efa 100 taona tamin'izany ane sisy hoe ndao hianatra tsy mahazo mianatra voateraka mihitsy ianao mahay mamindra de efa raty fotaka maty foana ianao tsy mahay afa-tsy nanosy fotaka efa 100 taona takatra ny sainao zany na nytany amin'izay Néhémia vao nyvakina teo zany mba manahoana sy manahoana moa ny zanak'Israely any ampahababona any de namaly le afaka avy any ny tantara ay zay afaka rehetrarehetra nitahaka anay de zao mifaly zao fanamatsika rehetrarehetra any kapoka foana kapoka likisanandro manao ny raha rehetrarehetra ary ny grave indrindra ozy de zao dorany Jerosalema dorany tanàna dorany fiangonana vita tamin'ny antsambola mena nery avana ny be deaibe hatramin'ny dablo na nitakatra ny sainao zany lanjany volamena zany fa nydorana may kily tsy misy tsisy hatramin'ny vavahady ara-potipotehany miaramila daholo zay natonga azy
nitomany de ty nitomany de nitomany ny fahadianina de zay nataoko anareo hoe fifadikana zany tsy maintsy fantatro mihitsy hoe inona le fahotako nikaponao a sy nanozonanao a Andriamanitra de raha tsy fantatro zay a de tsy misy dikany ny fifadikana inona rano vavaka ao ataonao e de misaotra anareo tamin'ny vita omaly efa niteny koa hoe tsy mijery spectacle neny atao hoe fifadikaniny fa olona mitomany mandrovotra ny akanjony hatramin'ny mpanjaka raha vita ny akanjony misy ndavenina lohany sorany lavenina izy mitomany matory amin'ny tany mekohaka zany atao fifadikana de miainy Jehova fa tsy mijery spectacle akory efa nisy fivoarana be deaibe natao maly ka de ingany mbola hita tsara kokoa noho izany tsika amin'ny manaraka azy zay ny fampibebahana amin'ny raika amby 3 Desambatra paika ny amin'ny 12 io amin'ny fotoana mampitainitaina indrindra fa mba eritreretinao ny Jesosy zay miteny hoe raha izy no miteny amiko hoe ndananao ny amin'ny bromatory zava-doza zay ny olazainy zay ny vavana mandrakariva hoe Jesosy mba tsy zava-dozany no avoaka ny vavanao fa raha mba feo fotsiny lazainy a de mba mahafaly akoiny zany fa mba mety izy amin'ny toeraka ianao fa raha mahita ny Jesosy indray mandeha zany ianao a herinandro anao mitomany foana tsy mety masina hoe fa mitomany mivoaka ranomaso foana sakafo anao mitomany matory anao mitomany mandritry ny alina anao mitomany tsy mety mijanona mihitsiny io zany ataoko hoe samy mivavaka tsara alohan'ny tenenan'ny tompo hoe inona de mba mivavaho an'ny dady anao a fa ny 30 Desambra izy zany hoe amin'ny larobia zay izy nyteny amiko am'izay a de samy mieritreritra maraina ny andro a ny alakamisy 1er janvier zany a de indre mandeha ihany any ny fotoam-pavahana manomboka mivalo maraina zay hany de tsy misy zay a amin'ny valo maraina ny fotoam-pavahana zay sotra toko zao ary dia nolotra fanatitra ho an'i Jehova tsika hoe inona momba izay fanatitra toko anao Jesosy mahamenatra ndraindray ara niteny tamin'ny androny reny mpitsara tamin'ny androny Nehemia reny hoe aza mitondra fanatitra kily maina ianao zany hoe le ratsy io ondry jamby io tsisy lana azy tsony fa atao fanatitra any satria tsy tianao tsy raha inao na maty aza aterana amin'ny gouverneur anareo le zany ozy izy raha nkasitraka anareo izy ka zay ny ataoko hoe inona moa zay mba fanatitra ataotsika mamenatra tenena foana hoe mamenatra Jesosy mamenatra satria ny sombotsombony ihany ny vitatsika fa le fonao lay fonao mihitsy hoe Jesosy tsy manana fa tsy tia any akady azafady indrindra Jesosy fa vady aman-tsanaka tsy maintsy velomina tsy maintsy jerena dolona ny sakafo marary tsy maintsy tranona vidim-panafody tsy reto sisa Jesosy tenena mihitsy no hoe tsy mendrika
dia ankasitrahana fa raharaka amin'ny fombanao fotsiny mandalo ny rakitra iny pa ataovy any amin'ny gouverneur nareo ny izany ozy raha ho ankasitrahany fa le fonao zay nitadiavana zay mamempifaliana no ankasitrahana indrindra. dia mbola ho ampitomboana mandrakariva amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, dia miarahabantsika fiangonana nahatratra ity alahady farany 7 ny volana Desambra amin'ity taona 2024 ity. Dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika.
filazana avy amin'ny braon decolna ny foloha sy ny brao ary ny fikambanany decolna dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatanterahany alahadiny decolna ny alahady 14 Desambra teo. Misaotra ihany koa ny ray aman-dreny lehibe pasteur président Dada Randrenatoandro Jean Joseph, ny tony sy ny braon fiangonana, ny fiangonana iray manontolo, ny solomaso Enimami Lunette, monsieur Armand protégiste dentaire Njanahary, docteur Ravonson Andriana Tenaina Fenisoa ao amin'ny Amadia. Andriamanitra manakare-pahasoavana hanonitra avy zato eny ny soa vitanareo, izany dia nahazahoana vola 7 346 500 ariary na 36 732 500 FMG. Noho izany dia fifaliana ho anay ny manolotra ny ampafolony 734 650 ariary na 3 673 250 FMG ho an'ny sary sy feo. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny braon decolna ihany, antsoina isika olona rehetra eto amin'ny foiberen'ny taninan'Andrano mba ho tonga amin'ny fivorimben'ny decolna sady fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona izay ataony sabotsy 10 Janoary 2022 ao amin'ny rihana faefatra manomboka amin'ny 9 ora maraina. Maniry ny fahatongavanao dia miarahary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Avy amin'ny sampana fanantenana, ilazana isika mpikambana eto anivon'ny sampana fanantenana fa mifarana an'io alahady 20 Desambra ny fanavaozana amin'ny fisoratana anarana ho isan'ny mpikambana ho amin'ny taom-pitezana 2022. Marina fa izay tsy nanatanteraka izany amin'io daty voalasy io dia heverina ho toy ny manala tena. Ny fampidirana mpikambana vaovao kosa dia mifarana ny alahady 30 Janoary ary ny fotoam-pivoriana dia isaky ny alahady manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny efitrano 318. Filazana alahady mpitandrina any Rakotondra-Jaona Andria fanantenana mivady sy ny ankohonana. Fifaliana ho azy ireo ny manasa anao hifanotrana amin'ny fotoam-pivavahana izay atao eto amin'ny foiberen'ny taninan'Andrano rihana faharoa ny alahady 20 Desambra amin'ny 10 ora. Izany dia arahana fandraisana ny fanasan'ny tompo. Makasitraka indrindra tompoko. Ndriana voalohany mbola tsy vita avy ny fanatitra. Filazana fanasana, ampifaliana tokoa no anasana anao anatrika ny sakafom-panahy hozarain'ny pasteur Sasa miaraka amin'ny telo no refo famonjena amin'ireo hira vaovao sy taloha izay nahafantarana azy. Horavahan'ny Lanto Randrenatoandro sy Saona ny alahady 20 Desambra anio izany amin'ny 5 ora hariva ao amin'ny 4e étage. Satria efa vita amin'ny fanatazana amin'ny fanatitra dia irosa amin'ny fanolorana izany aloha izy. Eny tompoko dia alahady farany araka ny tendriko taminareo teo dia andoantsika mba hitodika amin'i Jesosy fa na inona fahotantsika, ninona ditsantsika mbola nandefitra tamintsika foana izy. Voalohany salama tsara adolontsika, saotra ny Jesosy amin'izany. Faharoa mbola afaka nianatra daholo ny ankizy, vitatra amin'ny fanadinana, afaka somatsara mipiasa, mbola nitombo boninahitra mba tadidio zany. Teny Jesosy mihitsy ny hoe mba tsarovy amin'ny zava-mahagaga nataoko ho anareo. Ndira ataontsika dia hoe tena tiako anao Jesosy, nandritra ny taona ninona fahadalako, ninona kapoka nazo fitiavana ka tiako anao. Eny zany fitiavanao zany no nahasoa ny asa mandrarahako feno fitahiana tsangantsika rehetrarehetra.
vavaka sika mino a Jesosy fa faly ianao tena faly ianao nandritra ny taona dia milaza aminay foananao hoe fitiavana mandrakizay niny tiavako anareo hoe zany no andeha feranao Jesosy na andeha feranao foana na dia ratsy ary zay farana ny taona Jesosy apetraka aminao fahotanay rehetra antapitrisa mamenatra na dia miteny an'izany ara Jesosy olona ratsy eo masinao zay ho ianao tsisy manao ny marina na dia ray azy olona maditra sady tsy meny ny feonao zay ny hitokisana ianao Jesosy hitokisana ianao lay mpisolo vavalay fa rehefa tonga an'izay tsisy afa-tsy ianao sisa lay mpitsara marina hanamarina anay eo am-bavahady fa raha ny fahotanay very zay very manantena anao zay Jesosy fa mbola tsy hafona saraka anay ianao mandritra ny taona 1920 indray nanolotra an'izao fanatitra mamenatra na dia miteny azy Jesosy ohatra natao anaty kitapo kely fotsiny dia ny fehezina mba tsy hitalizaliza fa rehefa mba manokatra n'izany ianao le fonay jerena le fonay mitady ho anao nieritreritra alohanao hanolotra zavatra ho anao tsy ny zava-dehibe tsy ny atolotra ny zava-dehibe fa le fonay tianao mba raisy Jesosy mba hankasitrao na kely iny na beny fonay ho anao dia mba hankasitrao zay hankasitrao amin'ny asa mandrara amin'ny fianarana zay ataony ary mamindraha fo fampanota daholo zay sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany basina Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra petraka isika reto kosa indray ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny tokantranomasina Andriamatora Andriampanana Alfred Emilien, Ramatora Zanamaso Viviane Andaniny, Andriamatora Zafimahandry Manitry ny aina Jean Marcel, Ramatora Fanomezantsoa Andony aina ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriampanana Alfred sy Rafanomezantsoa voahirana Nansia izay ho tanterahana ny sabotsy 3 Janoary amin'ny 12 oratoandro eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatora Kotondravao Jean Robin, Ramatora Soazana Malala Olga Andaniny, Andriamatora Lala Armanana Fanomezana Hertina, Ramatora Kotoarso Fanjanirina Arvelo ankilany dia faly manasanareo anotrana fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotondravao Anjatiana Ratsoa sy Lala Armanana Miora Sonia izay ataony sabotsy 3 Janoary eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora. Ramatora Soanaivo Voangy Farahanta, Andriamatora Soanaivo David, Ramatora Soanaivo Antriniaina Andaniny, Andriamatora Kotoarvony Roland, Ramatora Zanadrajao Nivomboangy Lalao ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rasoanaivo Sarika Fanantenana sy Rakotoarvony Velonarivo dia amondra fitiavana izay ataony sabotsy 3 Janoary ao amin'ny FJKM Alarby amin'ny 10 ora sasany maraina.
Andriamatora Njatolova, Ramatora Zavindra Fara Henriette Andaniny, Ramatora Soary Zanaka Julienne, Andriamatora Andriamaneo Soa Aingonirina Bruno, Ramatora Antarivelo Voankitina Albertine Ankilany, dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Randrianary Mifidson Hugues sy ary ny vonomenjanahary Tojo Lantoniaina Eugénie, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 17 janoary amin'ny 7 ora maraina. Andriambovonjy Nalitiana Mivady, Randrianatoandro Fanjatiana Ankilany, Raoelson Bruno, Ramanatena Soa Melitine, Rakoto Arimanana Tiana, Raharymalala Vololonirina Ankilany, dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany, Randrianatoandro Tiavana Andry Herzo sy Rakoto Astera Oelson Fitiavana, izay ho tanterahana ny sabotsy 17 janoary amin'ny 12 ora maraina eto amin'ny fiangonantsika Taninanandrano. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ary amin'ny fitsanganan'ny tena matona ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay Rakoto Arson Loolona dia nantsony ray ody any amin'ny talata 13 Desambra rehefa ny vahiny 9 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny ny zanany izay soloitenany Randretsehany Jean Mivady sy ny zanany Decorna groupe 3 RFRT ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofo mangatsikany dia efa voalevina tao Apataka ny zoma 9 Desambra lasa teo. Andrianary Velo Rivo Arimanana Davy, mpiandry promotion azo namboleny Jehova, dia natsony ray ody any aminy ny alahady 12 Novambra rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Raely Manana Simone ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina ny alarobia 14 Desambra tao an-tanety be Ampananina. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 100 000 francs. Koulibaly Rico dia natsony ray ody any aminy ny zoma 15 Desambra rehefa ny vahiny 12 volana teto an-tany. Hoy ny rainy Koulibaly Jean Eloa ny reniny ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina ny alatsinainy 12 Desambra teny Ambohijoky. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 25 000 francs. Rasoa Zanamasinjara Lando, mpiandry promotion mpitady ondry very dia nodimandry ny sabotsy 20 Desambra rehefa ny vahiny 17 taona. Hoy ny zanany anakoroa izay solotenany Randria Noely Soa nomena Fabien sy Ramarson Rina Miaja ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina ny alatsinainy 20 Desambra tao alarobia Ambololoha. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 250 000 francs. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionina ireo fianakaviana tramanjo ireo. Filazana zavatra adino, Karta Knapsa amin'ny anarana Randrianarivo Arilala, Karapanondro amin'ny anarany Ranaivo Arsoa Erinirina, afaka alaina ao amin'ny Madame Raymonde. Zavatra adino ihany koa tamin'ny fandraisana tamin'ny Desambra teo, satroka zazakely ary baiboly azo alaina ao amin'ny varavarana 104, calendrier boki-kira fifoazana adino tamin'ny krismasy afaka alaina ao amin'ny porta 105. Dia toy izay ny raha eto amin'ny fiangonantsika dia tohizana amin'ny famakina ireo voady vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy eo misaotra anao manokanao noho ny fitahinao anay telo mianaka nahatratra izao alahady farany amin'ny taona 2024 izao. Misaotra noho ny fitantananao amin'ny fiainanay ka nahatonga anay ho mpandresy tamin'ny ady. Misaotra noho ny famindraponao sy ny fitiavanao anay. Apetraka mandrakarivo ampelantananao ny hoavinay rehetra satria tsy misy marombaka izay eo ampelantananao. Indro Jesosy ny fahafolony avy amin'izay nitahinao anay 38 800 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada, 18 800 ariary granita ho an'ny fiangonana. Tsy misy soratra 20 000 ariary. Andriamanitra be voninahitra sy be fitiavana sady mpamindra fo, misaotra anao izay notantaninao sy narovanao tamin'ny asa ratsy ny Satana mangataka izay nitahinao fianaran'ny ankizy mba holohany fa tsy ho rambony. Dia manolotra ny ampahafolo karama 35 000 ariary atolotra ho an'ny fanatsarana ny fiangonana granita. Tsy misy soratra 50 000 ariary. Akinoko eo anao an-trano tompo ny fiainako. Misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao hery vaovao dia mba mangataka vavaka aminao tompo mba ahery amin'ny fiainako rehetra. Misaotra Jesosy, tena tiako loatra ianao. Izy dia nanolotra vola 5 000 ariary. Raky mpisaorana Salamo 145. Misaotra anao Jesosy eo fa notahinao ny zavikelinay ka lasa nanohy ny fianarany any ampitan-dranomasina ary dia mangataka ny famindraponao ny fitahinao ny fahasoavanao ho azy mba havita soma tsara ny fianarana izay ataony. Vola 150 000 francs ka 50 000 francs ho an'ny dada, 100 000 francs ho an'ny granita.
saotra dia rahalaza no atolotra ho anao Jesosy Kristy zoko malalanay mijery anay mandrakariva ianao ka mikarakara sy manasoa anay mandrakariva misaotra ray eo nitiny ampahafolo nomenao ahy tamin'ny volana desambra iny atolotro ny 200,000 ariary anaovana sy fampiroboroboana ny tranonao 100,000 ariary ho an'ny sary sy feo 100,000 ariary ho an'ny granita ampifaliana sy ampitiavana tompo no analorana ho anao izany ity Jesosy ny anjara adidiko anaovana ny tranonao masina vola 10,000 ariary misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina nisaotra Jesosy fa tamin'ny fitahiana maro narotsakao tamiko tamin'ity taona ity mamelany ny heloko ary mamindrafo amiko noho ny tsy fahataterahako rehetra ankiniko feno ampelantananao ny taona 2024 vola 10,000 ariary ho an'ny sahirana misaotra Jesosy tamin'izay nomenao ahy ampahafolo karena 15,000 ariary ho an'ny pasteur Mahefa mba halamino ny tokantranoko Jesosy fa fety ny andro ary taona mifananganana ny rava ity taona ity Jesosy malalo mifona sy mibebaka aminao aho noho ireo fahotako misaotra anao noho ireo fitahiana sy famonjena nataonao tamiko ity misy vola kely Jesosy eo 8,000 ariary fanamboarana ny fiangonanao mangataka vavaka avy aminao mba anana hery sy tanjaka ary fahasalamana misaotra Jesosy ampahafolo karena Malaki 3:10 indro 5,000 ariary ho an'ny granita nangataka fananganana ny rava rehetra amiko ao Jesosy eo mangataka asa fivelomana ilay avy aminao mba hitahinao ahy mihoatra noho ny taloha voninahitra dia ho anao rery ihany ho an'ny sary sy feo sy ny granita 40,000 ariary raky mpisaorana misaotra Jesosy fa vita batisy izy mianadahy mangataka aminao Jesosy mba hitombo fahendrena sy fahaizana izy mianadahy misaotra Jesosy vola 5,000 ariary Jehovah no mpiandray tsy hanan-java-mahory aho ampahafolo ny fatrano menan'ny pasteur any ambanivohitra sahirana vola 225,000 francs mangataka hira ray sy 700 an'ny FFPM misaotra Jesosy sy mankasitraka indrindra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro mangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy ny fianaran'ny ankizy vola 20,000 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 7,000 ariary misaotra Jesosy indro 10,000 ariary ho an'ny granitan'ny fiangonana misaotra anao Jesosy eo noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ka nahatratrara ny zanakay ny fahaen'ny taonany Liane Maël Payette ny 17 Desambra teo mangataka aminao Jesosy eo mba omeo azy ny fanahin'ny fahendrena ny fahazavan-tsaina ary mpanomponao mandrakizay misaotra Jesosy amenina voninkazo 20,000 ariary tsy misy soratra 20,000 ariary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ary natoy izao ahy voninahitra ho anao rery ihany Jesosy misaotra anao Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao ahy sy ny ankonako ka nahatratraranay ny noely fanavotana ary nahavita ny fandidiana ny masoko tena ilay tana maherinao Jesosy eo no nandidy ahy ka misaotra Jesosy ko ity misy raky mpisaorana vola 100,000 francs na 20,000 ariary ho an'ny granita mangataka vavaka ho an'ny fanasitranana misaotra Jesosy granita amin'ny fiangonana 40,000 ariary Jesosy eo ampandeha tsara ny tsena dia tahio ny firenenay vola 1,000 ariary ho an'ny fiangonana fanaty mpisaorana ho an'ny dada RCC 10,000 ariary taterao ny vinavinanasa fivelomako Jesosy mangataka ny hira enganeka ombanao Jesosy misaotra Jesosy noho ny fitahinao ahy isan'andro ity ny ampahafolo ny karamako atolotro amin'ny fifaliana ho anao raisy favokatry ny foko vola 31,000 ariary ka ny 11,000 ariary ho an'ny dada ampahafolo karena ity Jesosy ny ampahafolo ny tamin'izay nomenao ahy raisy tompo favokatry ny foko dia mba fampiteneno amin'izay ny zavikeliko fa mangetaeta izany izahay misaotra Jesosy vola 44,000 ariary tsy misy soratra 5,000 ariary misaoran Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anaran'ny masina vola 110,000 ariary ho an'ny dada misaotra Jesosy noho ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay mbola ankiniko feno ampelantananao ny fiainako sy ny fikasako rehetra amenna ity ny ampahafolo ny karamako meko anao vola 60,000 ariary ka ho an'ny pasteur dada 20,000 ariary pasteur fanantenana 20,000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana 20,000 ariary Malaki 3:10 misaotra Jesosy tamin'ity 5:23 ity vola 630,000 ariary misaotra anao Andriamanitra noho ny fitahinao mangataka Jesosy mba ho betsaka ny entana amidy esory amin'ny trosa vola 5,000 ariary ho an'ny pasteur Mahefa misaotra Jesosy ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany
ho an'ny zazakamboty ampahitrizina 5 000 ariary, anamboarana ny fiangonana 5 000 ariary, fitambarany 10 000 ariary. Mandrafo amiko sy ireo ankonako, Andriamanitra mamelany elony vola 20 000 ariary. Misaotra Andriamanitra tamin'ny izay nataony taminay mianakavy ny taona 2024 vola fanampiana ny granita 30 000 ariary. Ity Jesosy ny ampahany tamin'ny tahinao anay vola 100 000 ka ho an'ny 100 000 ariary ka ho an'ny dada 40 000, sary sy feo 30 000 ary ny toby ambodanerana 30 000. Misaotra Jesosy tamin'ny tahinao anay mandritra iny taona iny, ity misy vola 40 000 ariary ho an'ny granita amin'ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra anao zahay Jesosy noho ny fahasoavana sy ny famindrapo izay nomenao anay, nananganana ny tokantranonay mianakavy kely, indray tena natsangana, indray ny rava, tena taona fananganana ny rava tokoa ity taona ity. Vola 50 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, 30 000 ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra Jesosy fa totosa soamantsara ny soutenance de mémoire ny zanakay ka nahazahoany ny diplôme master 2. Mangataka aminao izahay mba hita asa soamantsara izy araka ny sitraponao, vola 20 000 ariary anaovana ny carreau eto amin'ny RDC. Manaiky za Jesosy vola 10 000 ariary ho an'ny granita. Ary farany mangataka vavaka ho an'ny manoiso mba ho afaka amin'ny toka sisigiara dia ny zavatra ataony dia mba tateraonao Jesosy, dia izao mba home fahasalamana Jesosy dia manolotra vola 10 000 ariary anaovana ny voninkazo amin'ny alitara masina sy anaovana ny sary sy feo. Misaotra Jesosy vola 10 000 ariary. Dia toy izay indray ny voady teto amin'ny riana ambany mitotaly 70, ny any ambony tsy tonga eto ny isa. Ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery fa ny fiadanana kosa dia ho amintsika izay olona gasitrahany. Misaotra tompoko. Ianareo amin'ny deuxième étage zay, misaotra tompoko. Zao indray ny mampieritreritra mihitsy reto nofo reto a. Za dada nanofo hoe nisy raha ho nangeza be hony a, mainty be teo ambonin'ny fiangonanay any ambanivohitra, ary nisy parti kely doré, zany hoe rokom-bolamena teo amin'ny sisiny, dia nisy feo ny teny hoe any Lucifer io mainty be io, fa le parti doré kosa rokom-bolamena io no mba an' Jesosy. Dia teny hoe tsy manaiky izany sika fa miaraka mikika mandroaka devoly zahay. Dia nivavaka, dia nivadika ilay doré teo a, nivadika doré daholo ilay rahona mainty be teo. Dia tsy hitako intsony fa nisy rongeza be hafa indray mainty be nipotra, dia hoe hanofy ratsy amin'ity taonyity mihitsy ara izany izy, tapaka ilay nofy. Dia nivavaka tamin'i Jesosy aho hoe raha sitraka ao Jesosy ny anaovanay asanao any ambanivohitra, dia omeo fahafahana izahay. Dia nanofy ny alina hoe nisy biby lava be tapany ambony vehivavy fotsifotsy, koboka re volony, hitako tsara ny endriny fa tsy fantatro. Nalefa tao anaty tunnel ka nalefa taminy da rano Jesosy ka mainty tapany ambaniny sy amboniny sisany velona, ka nanao hoe tsy maty nareo a, fa lany ny rano Jesosy nareo ka tsy nidoranareo zahay. Dia hoe aza mihena azy fa andeha alefantsika ny varatra Jesosy. Afa kely indray zany a. Avy dia avy ny orana teo amin'ilay nofy a, dia avy le orana teo amin'ilay nofy a, dia nikika zahay hoe milatsaka amin'ny anaran'i Jesosy ny varatra. Dia nilatsaka teo amin'ny lohan'ilay varatra, lasa vovoka izy, tapaka ilay nofy. Za dia mpiomana 15 taona, mbola lahankely 15 taona. Eto fa misaotra anao ho antsika mpandefa ny afo mason'i Jesosy, jero tsara
fa raha le rano jesosy foana nataonao tsy maintsy misy fotoana alany aniny amin'ny tavoanginao dia hikakakaka am'izay le devolo hoe lany ny rano jesosy e tsy matinareo zay fa vao nitapanay ambany fotsy zay ny may zay zany le de tianofo ty zany satria ny ompimana dia mampianatra anao mihitsy izy hoe le rano jesosy zany a raha tapitra satria tsy mazaka afa-tsy ray tavoangy eny tsika raha mandehandeha any ray tavoangy tapitra iny dia ataovy anatin'ny saina foana hoe hikakakaka ny devolo hoe lany ny rano jesosy le te tsy matinao zahay dia mampianatra anao jesosy hoe ampiasao am'izay ny afo io ne natonga antsika le tianaranyity le teny fanomezam-pahefana hoe mandefa nihiraka hoirana izy ny rivotra hoirany ary mandefa ny afo izy mpanompony ireo zany tsy maintsy atambatra efa nahazahoantsika nireny le zaza nangalariny reny efa jory vavolombelona fa nisy nangalatra izy dia nalefa ny tany lavitra be dia nataony tao anaty lavaka araka amin'ny fitantarana lavaka be mihitsy zany tsisy tohatra mahavitan'izany tsy afaka ao mihitsy ny ianao dia ao daholo ny kalanoro aireny kalanoro ireny ozy sy reny zazavavin-drano ireny any mivadika ho zazavavy tsara tare dododolo dia falifaly ianao mahita an'izany dia ao ianao rehefa tsy mivavaka fa itsika teto tany nanan-drano no ny teny hoe alefasy ny iraka ny rivotra irakao dia alefasy koa ny afo mpanomponao ireo zany miaraka foana dia tantara am'izay izy tonga teto satria afaka izy tafavoaka be any izy dia so mitantarany hoe nisy rivotra be mihitsy niditra tao anaty lavaka ao izy tena rivotra mafy be mihitsy dia ao aninan'lay rivotra am'izay afo dia vao ny fatoran'le rivotra ao dia saika ho samboriny le kalanoro rehetrarehetra sy le zazavavy ao ireo kanjo le iny am'izay le afo iny le mpanompony iny ny rahan'Andriamanitra miaraka an'ireo dia nidorany iny dododolo le kalanoro tao dia le rivotra ozy no ny bata dia tafavoaka ao dia nyvonjen'olona hoe fa aveizy ianao lavitra be mihitsy nisy tsy fantatsony le toerana fa lavitra be dia tonga naka taksi borosy dia hoe rehefa le Tananarivo miko ny volanareo meny dadasineny izay no natongavako mampianatra atsika ka raha lany zany le rano jesosy satria tsy maintsy hikakakaka ny devolo hoe lany eo lany tsy maty zay dia ampiasa am'izay le rivotra sy afo ho antsika rehetra le zany antsika rehetra zany ka ninoninona fahavalo miditra lehatrantsika sanatrian'izany misy dalo mandalo hoe ho avy zay andoro ny tranonareo aka volo aminareo angalatra ao aminareo dia asa miferinayna efa nataontsika izany fa fazana ny rano jesosy vavahady izay no natao ary tsika efa nanao an'izany satria fiangonana ity tsy voateo ihany tsy le voateo fa efa tamin'ny telo taona lasa angamba zay nisy ny teny hoe raha vatsika ny tany nanan-drano dia efa niteny tamintsika rehetrarehetra teto hoe alefaso ary aloha ny ny rano jesosy dia ny fianonana mpasana ny rano jesosy teo ny varavaran-kelobe sy ny varavarambe hatramin'ny vavahady maraina ny andro dia niteny tamiko ny gardia hoe nisy olona be dehibe tao atokotany tao dada ozy zay menomenona be zao ny teniny hoe ialamina fa milaza fa misy vavahady eto azy zao zay vavahady eto inona ny fijerin'le dalo azy vato rindrina vato be daholo ony eo amin'ny vavahady any patongary tsisy fiangonana koa reto
misy letseto a eto mitsy ny vavahady dia donidonina fa vato be daholo dia lasa zay nisotra an'Andriamanitra teka amin'i Jesosy tsika amin'izany rehetrarehetra izany efa nataontsika koa nampanaoviko anareo marobe izay efa nidonidoniny dalo nampitahorina hoe hoavy zay dia niatsa amin'ny telefona izy zao atao danaika na androany alohan'ny atoriana satria amin'ny 7 alina hono izy no avy fa fazony rano Jesosy ny vavahady a sy ny varavarambe nareo mba tsy hitany dalo dia ny apitsy maraina izy nijoro vavolombelona hoe nafinaritra be mihitsy dada zay tempotempo be mihitsy tonga ny am'sipy tena tonga tokoa izy dia miady be eo mbavahady eo ina ny zavatra nylazainy ianao nylaza ozy izy le dalo ianao nylaza fa hoe misy vavahady eto eno ozy izy le anankiray tsisy vavahady be zany fa vy be daholo neto laza di avo be aiza nidirany lahy amin'io aiza tsisy varavarana tsisy vavahady aiza nidirany lahy eo dia reko izy nymononmonina sady lasa zany famonjen'Andriamanitra antsika fa raha okao ny fitenenana raha sanatry ka tafiditra tokoa izy a dia nareo an-trano rehetrarehetra hoe alefaso amin'izay ny rivotra sy ny afo fa batainy ny rivotra ireo a sady dorany vahoaka marobe a nofa novonjen'Andriamanitra tamin'izany nen'le zazalahy ty kosa rehefa lany ny rano alefaso amin'izay ny rivotra sy ny varatra any tena nanam-pinoana izy bantikely voakinza io tena nanam-pinoana misy izy alefaso amin'izay ny varatra Jesosy bria maty levona mampianatra atsika Jesosy amin'ny zavatra rehetra manjoantsika tao anatin'ny fibebahana teo maly zany dia nanontany an' Jesosy any inona ny mbola mampalahelo anao Jesosy dia nanofy hoe nisy fiangonana lehibe dia nisy lakroa ngeza tao anatiny tao amin'ny alitara io misy iraka vitsivitsy niaraka tamin'ny dada dia hoy dada hoe efa eto ty fa ianao mbola lavitra ny alianao dia lasa nandray ohatran'ny hoe nandeha lalan-davitra izahay naraisiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka 21 27 sy 28 tonga zay izy mekely baiboly any hoe Luka 21 hony de 27 sy 28 andininy 27 sy 28 Luka 21 nandininy 27 sy 28 andininy 27 Luka toko faraika amby roapolo ny andininy fa 7 amby roapolo naran'i Jesosy hoe ary amin'izany andro zany dia hitany zanak'olona avy amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy ary vao mendoza ny zavatra zany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo ina tiany Jesosy olazaina amin'izany hoy izy hoe tsara hoe ero tsara nahita izy zany nanofy fiangonana lehibe dia nisy lakroa dia nisy iraka vitsivitsy ny teny niaraka tamin'ny dada hoe efa eto ty lakroa ty zany fa ianao mbola lavitra ny alehanao dia lasa nandray ohatran'ny hoe nandeha lalan-davitra be zay dia niraisiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka manao hoe andrandro ny masonao fa efa akaiky ny famonjenanao zany hoe maniraka anao Jesosy andeha lavitra io foana nitenenako anareo hoe any amin'ny tanyrazanareo foana aniraka anao mandeha lavitra
dia laza aminao Jesosy hoe rehefa any ianao any andrandro amin'izay masinao fa ho tonga ny famonjenanao. Mamitahiraka aloha misy zavatra mpanaovina anao any ambany vohatra any, dia mitoy le nofo, dia nanofindray aho ny sampana tonga tamin'ny toeran'io, dia nisy ny teny hoe anga zao vao anao fiangonana nareo, dia hoy aho hoe mbola misy an'ireny fanamboarana nataon'i Jesosy taminay ireny. Dia nisy ny teny hoe tsy maninona raha atao arosoroso fa lavitra be loatra itoeran'io. Hitanao zany Jesosy daholo neno no manendry ny toerany anaovantsika fiangonana manerana ny Madagasikara. Dia mieritreritra no fiangonana ianao, dia niteny aminao Jesosy hoe arosoroso akaikikaiky ny tanàna kokoa, lavitra ny tanàna zany ianao saika no fiangonana. Dia Jesosy arosoroso akaikikaiky koa fa tsy any lavitra be any. Jesosy mihitsy no manendry ny toerana rehetrarehetrarehetra ao amin'ny FPVM. Ary rehefa Jesosy no miteny hoe akaikikaiky tanàna dia antanio foana izy, fa izy tsy maintsy miteny foana hoe amin'ity tanàna ity misy olona atao hoe ranona no anarany, eo amin'io tran'olo manao vondrombavaka. Dia rehefa eo amin'izay ianareo dia misy olona hiazakazaka hanome tany ho anareo anaovana fiangonana. Zay foana ny ataon'i Jesosy io manerana ny Madagasikara io. Zay no mahatonga antsika na mahazo tany tena maimaim-poana, ary betsaka zany. Misy olona tena idiran'i Jesosy mihitsy ny fony dia manolotra hoe tia taniko tia omeko anareo. Ho an'izay tena tsy mahaloa vola mihitsy zany dia Jesosy mihitsy manindry an'ilay olona hoe ianao manana tany be dehibe omeo io anankiray io. Betsaka iny na manendry toerana anankiray izy hoe mahavita anareo fiangonana afaka mividy ity. Ohatran'izany ane, ohatran'ny hoe ny lapany ray, mialatsiny aminareo miteny an'izany. Ao amin'ny lapany ray amin'ny faritra Tosiny ane ka efa amina minusy 2 millions mètre carré, fa mandeha amina miliara izay ny tany hitan'ny zareo. Tsy mahavita an'izany zay ny tata, tsy mahavita an'izany. Inona no atao, inona no atao. Dia izy milaza hoe eto io misy toeran'io, io toeran'io zay nanontaniana miady amin'ny banky, fa tsy naloha vola amin'ny banky dia lasa amin'ny banky io toeran'io. Firy mètre carré? 1000 mètre carré, latsaka kely latsaka kely. Amina miliara zany, fa ny banky nanao hoe 700 millions. Zay ny volanay tsy voalohan'ny tompon'io tany io, dia lasa nay banky ny tany. Ka dia raha tianareo toeran'io aloha fotsiny 700 millions anay, dia menanay ny tany. Tonga dia niazakazaka ny fiangonana hoe manambolitsika ainganainga dia vita. Efa nanao fototra to zay tena ampivoatanana be antosy zany. Nanao fototra tany zay vao maly any teny tamin'ny pasteur Mura hoe nanahoana. Dia izy hoe efa vita daholo ny fototra rehetrarehetra, nasiana pilier be manko satria tery. Dia ny ambaniny ohatra ny tiantsika ity zany dia natao parking, fa tsisy toerana ipetrahany tomobile mihitsy rehefa miangona ny olona. Dia vita ozy zany poto be dehibe zany efa manao ny dalina zao zahay. Hitanao zany hainandre fantatra n'Andriamanitra ny posinao. Raha bebe ny posinao dia tenenana anao hoe mba hampio kely ity fiangonana ity fa ianao manambola. Ary betsaka tsika ny ataon'i Jesosy zany, ary sambatra
tsy hoe nalahelo le olona hoe jesosy aizany avitako azany fa tena nanao amin'ny fony le olona fa lazaiko anao ny fitahian'Andriamanitra azy koa tsy takatra ny sainao avy eo dia faly foana izy manampy an'ireny mpiangonana ireny zay. Dia misy anankiray vao tonga reto nafiry reo izy hoe za dada nanofo misy fa nisy lehilahy tena marary mafy dia nitsidika azy fa ambany vohitra mantsy izy any no mipetraka. Rehefa tonga tao an-tranony aho dia nahita azy matory tamin'ny tany dia nitaraina tamiko izy sady nitomany mafy ary nilaza hoe tena marary ary nasehona teo akaikin'ny fotopedy fa misy mivotobe dia niteny taminy hoe tapero aloha ny fahana fody dokotera fa raha mbola tsy sitrana dia hoentiko hiasana any am-piangonanay. Dia mbola nitaraina tamin'ny mamanay koa izy fa misy olona mampijaly azy foana hony any ambanivohitra any ka nalehanay tany noho ny tonga tany anefa dia tsy hitanay le olona fa ankizy kely mitsinjatsinjaka be milalao nitazanay dia niverina izay fa tsy nahita ilay olona nolazainy fa hoe mampijaly azy. Inona ny dada mariko fa efa sipako io olona io atahoana mofo zay ny mankiziny ankizy. Ianao tsy niteny hoe mpiandry tsy fantatra na mpiandry anao na tsy mpiandry laha zao zany io sipanao taloha io hoizany efa hoe mariko fa efa sipako sipa taloha zany efa sipa taloha marary izy. Rehefa marary izy amin'ny fotopeny ho an'ny mpiandry rehetrarehetra inona zany marary amin'ny fotope zany mpiandry tenena mafy hoe rodi fandika zany io ataon'ny olona tsy tianao nisy ny kôty ianao dia tsy nanaiky ianao dia asian'olona tsipika lakireny amin'ny lalana lehinao dia tsy misy dikany aminao zay mandika eo tsy maninona fa ianao izay efa niteneniny tany amin'ny devoly hoe raha mandikan'io ranona dia petao dia vao mandikan'iny ianao dia eo amin'ny fenao io misy boribory menamena be marary be mihitsy io dia mikisaka io mikisaka manora mody 1 centimetre afaka adiny ray fa 2 centimetre dia paharivany andro izy voadidina io fenao io menamena be dia raha amin'iny anao tsy esana maty dododolo ny tokotro rehetrarehetra io tsy mahetsika ntsony. Raha makany amin'ny dokotera anao na hopitaly dia tapahan dokotera fenao io maty dia tsy maintsy esana ny olona ohatran'ireny fa tsy entana any amin'ny dokotera dia iny dia vola atao hoe fandikiny iny no nyroahana io le tompasahana amin'ny hafan'i Jesosy maimay amin'ny ran'i Jesosy. Dia le olona mamely azy iny amin'izay araka ny teny le tibanty kely 10 taona ity satria le namely azy tsy hita dia alefaso amin'izay ile hoe tandrifina alefasy ny afo alefasy ny rivotra fa loharany any ny olona iny ny ataony marary fa ity sitrana adidiny mpiandry tokony mianatra foana n'izany ianareo hatrany zay tompoko zay okizay lany fotoanantsika tsangana amin'izay tsika. Ny eo akaikinao rera
no mamitso iza anjary tena tafara ny fokosiliana soare rirako raewanina niazo finjaliny niazo finjaliana tonga maivana tonga ma baba zany liranay Jesosy ny eo akaikinao ny eo akaikinao ny eo akaikinao fantatra i fa Andriamanitra masina loatra ianao tsy tia ny fahotanay sy ny ditranay nefa ny eo akaikinao enoinao ary valinao ny vavaka dia mamindra fo ianao isan'andro isan'andro. Izany no ataonao aminay Jesosy. Tonga eto reto olonay reto mieritreritra fa ho tapitra ny taona alahady farany androany. Ny eo akaikinao Jesosy ny tena tiana ia angataka aminao mihitsiny araka ny nataonao teo mba hamangy ny olona rehetra, hamangy andomba aravarana mihitsiny mengavy mba ho ampandrosoana dia mba samy mba hiaino na mpanompo tsy mahasoa aza Jesosy. Ampafantaro anay izay mbola mampalahelo anao hoe farana ny taona sao dia diso paika zahay. Araka ny teniny apôstôly Paoly hoe so za zay nitory ndray nitory foana zandray no lavina dia mangataka anao mba hamangy anay tsirairay avy amin'izao farany taona zao. Ianao koa Jesosy ny teny hoe mba tsarovo ilay vavaka ray minitra ao am-piangonana fa eo no anatonako anao eo no hitahiko anao, izany hoe eo to nanomezanao valim-bavaka ho anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Maniry foana izay ho tanterahanao aminay ny tenina hoe mandritry ny alina matsiaro anao foana ny foko. Mpanotany ratsy nefa dia matsiaro anay foana anao amin'ny alina. Izay ny fitiavanao Andriamanitra. Dia mbola nataonao koa isan'andro hoe tahita ny endrika eo anay hoe mahafaly anao Andriamanitra mahita ny endrika tsirairay avy. Dia mangataka anao hoe ny amin'ny dabilo tsirairay avy any amin'ny rihana voalohany, ny amin'ny rihana faharoa hatrany amin'ny rihana fahaefatra. Misaotra Jesosy. Andinidinika anao amin'izao farany taona izao tahaka ny fandinidinika ny mpiandrondronyondrony. Dinidinio ary izay rehetra Jesosy. Tahaka ny ondry renina dia laniny ambody aza ny tongony, tsy mba mikikika tahaka amin'ny biby hafa izy, tsy mba mivovo fa ny ranomasina no mijoy. Fantatro ny tompony fa nisy nanapaka ny tongony. Tonga ianao manasitrana. Misaotra Jesosy. Raha misy aretina hafa ho aminy eo ihany
dia toky ianao manasitrana ataovy aminay izany Jesosy mba dinidiny io izahay raha sanatria ka hitanao fa mpanota tsy azo tenenina misotro toka mpangaro posy mpamonon'olona mpijangajanga maharikoriko anao zany Jesosy mbola ny teny fonana hoe tandreny feonao ne aho hoe tsy mijery ny fahotanay any ianao Jesosy tsy mijery ny fahotanay ianao fa ny mamaika anao ny anasanay amin'ny fahotanay sy ny lotonay rehetra ary hitondranay ny amin'ny famonjena mandrakizay iondrika kely ary anao Jesosy azafady mba hiresaka aminao ty mpanota mba hiresaka mamenatra na dia miteny an'izany aza kanefa mety teninao ny hoe inona raha ny tianao hataoko aminao dia ianao nivavaka i Jesosy sotra Jesosy voaraina no vavaka zay ny fifalinay ianao nylaza hoe na dia ratsy azy ianareo na dia fantatro fa maditra azy ianareo noho ny amin'ny anarako hononiko ny fahatezerako sotra Jesosy voarainao manantena valiny aminao zay faraparam-potoana zao mba nadiovanao anay tsirairay avy manolona ny sezafendriananao zay Jesosy le masina indrindra le mba hery indrindra tompony fahefana sy ny namozy izay mpanota fa mandoalika izay mekoka manoroka ny tongotra masina noho ny fitiavanao dia mangataka tahaka mpangataka rehetra izay hoe Jesosy ianao ino vavakay ny anaranao ny angatanay izany Jesosy rainay izy any an-danitra mba masinanay ny anaranao mitonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao eo laminy amin'isy azo manomelaneta takoneta taminay ary iza mitondra ny amin'ny fakapanay anafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mboninahitra mandray raha isontsodranony hoy Jesosy Tompo aminao fantatrao fa izany ho Andriamanitrao ary fantatro fa maditra ianao mahafoloa ianao tsy azo tenenina anao tahaka ny ozabiny atoka ao kanefa tianao ty taridalana anao tena norolalana anao sady an'olon-tsaina anao any amin'izay rehetra ataonao ka dia anio miteny anao Jehovah Andriamanitra fa ho avy izy hijery anao hamangy anao hiresaka aminao ary anany ambara aminao fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anao
dia atolory azy ny fonao fa miandry anao izy sotra jesosy anao ny deranao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen ny ra faraka sy fitonjato setcent tsy mety mangina ny irany lanitra fa velona mandrakizay endre ny feonantsika any an-danitra sy ny fiainana mandrakizay raha manaiky any jesosy tomponoa androany sy mibebaka aminy na dia ratsandray ka kolokoloy apetraka o ampelantaranao izany jesosy voninahitra ny hoan'andriamanitra rery any halleloia masina 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 jehova tokony maro entika voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany amin'n'asina zanaka ary masina amen isami mahiriza Amani,
mpanjaka malaza. Be